Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indray Pasteur Jonathan no eto amin'ny MCTV izay ao anatin'ny fandaharana feno voninahitra. Ety am-piandohana dia tononay sahady ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ao tokantranontsika tsiraray avy izay manaraka an'ity fahitalavitra kristiana mahafinaritra ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ihany koa ny anononanay izao fandaharana izao akasika ny fiainany tsiraray avy ary apetrakay feno eo am-pelantanany ty fotoana androany ity. Eny ary tompoko ijery ny ten'Andriamanitra isika ao tantara voalohany toko 720 dia ny 120 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Anao Jehovah ny falebiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana dia izay rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Anao ny fanjakana Jehovah ary anao ny fisandratana olohany ambony n'izy rehetra. Fantatsika tsara araka izany ten'Andriamanitra izany dia an'Andriamanitra ny voninahitra. Ho anao izay manaraka n'ity fandaharana ity ety am-piandohana dia tiako izany ny atsidika fa an'Andriamanitra ny voninahitra. Ao anatin'ny fandaharana feno voninahitra isika amin'izao fotoana izao. Ary izay indrindra no antony anaovanay an'izao fandaharana izao mba tonga antsika tsiraray avy any an-tokantrano alala afantatra fa ny miaraka amin'Andriamanitra dia misy voninahitra. Ary ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia milaza hoe izay manome voninahitra aho izy dia mba omeko voninahitra. Ry havana izay miaino any an-tokantrano, ao anatina situation sarotra ve ianao? Ao anatina karazana zavatra maro samihafa ve ianao? Eny ekeko tsy misy tsy mandalo olana ny fiainany tsiraray avy amin'izao fotoana izao, fa tiako ny mampafantatra anao androany. Mbola misy fanantenana ary mbola misy ny toky fa ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra dia fiainana misy voninahitra ary fiainana feno voninahitra. Ny tenin'Andriamanitra milaza ihany koa hoe izay rehetra manantona dia tsy mba misy ho laviko mihitsy. Raha miaino ianao androany, ninona toerana misy ianao, ninona zavatra mety mamatotra anao hatramin'izay, azadino fa tsy andahanao Andriamanitra, tsy anilika anao Andriamanitra raha vonona ianao andray azy. Etsange ny fiainana rehefa tsy misy an'Andriamanitra dia taka ny zava-poana, satria Andriamanitra nahary an'izao zavatra rehetra hitantsika izao. Andriamanitra no napisy an'izao zavatra rehetra hitantsika izao dia hita fa feno voninahitra. Asany tanany sika ary avy aminy sika. Andriamanitra no namboatra antsika, ny sahirana izy, ary tsy misy zavatra ny sahiran'Andriamanitra nataony tamin'ny tanany raha tsy ny olombelona. Noho izany te hanavoninahitra ny fiainanao izay manaraka n'ity fandaharana ity Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ho kasihana ny fiainanao, tian'Andriamanitra ovana ny fiainanao, fa ny olona rehetra izay miaraka amin'Andriamanitra dia tsy mbola nisy ny aina tao anatina fahafambaraka izany, tsy mbola nisy ny aina tao anatina faharavana izany, fa tena fiainana feno voninahitra. Ary eto dia hitenenao sahady tsy mbola nisy olona nanenina niaraka tamin'Andriamanitra izany. Ka ho anao izay any an-tokantrano izay manaraka n'ity fandaharana ity, ndao hiaraka amin'Andriamanitra. Taony natsapahanay voninahitra, taony natsapahanay fandraisena, taony natsapahanay fiainana, taony natsapahanay fiadanana, taony natsapahanay fitahiana. Ka ho anao dia tsy misy fiainana tsara mihoatra ny miaraka amin'Andriamanitra. Andriamanitra ne anafy voninahitra ny fiainanao. Niza manaraka an'izao fandaharana izao dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy akasika anao ny tanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ity fandaharana ity, ary tononoko ny fiainanao anatin'ny fahasarotana dia hikasika an'izany Andriamanitra ary anao fagagana ho tafiny ny voninahiny ianao, ary ho anao izay voailikilika miatrika ady mafy, miatrika olana, tononoko ao aminao ny tanan'Andriamanitra dia ho saromany voninahiny ianao ary ho feno ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manantena anao fa akasika anao ny voninahitr'Andriamanitra ary manantena anao fa tsy saraka amin'ny MCTV sy ny fandaharana feno voninahitra tain'Andriamanitra tompoko. Mirary soa.